Fiadanany tompondray amintsika rehetra izay mpanaraka hatrany an'izao fifampizarana eto amin'ny tambazotra izao. Ifampizara teny fohy avy amin'ny soatra masina indray isika anio tonga dia hanomboka tsika. Dia moto voalohany toko fahenina dia ny fahenina ka hatramin'ny fahafolo no hojerentsika naran'i Jesosy. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy ahatondra na inona na inona koa hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Fa izay te hianan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika, ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, ka ny sasany izay fatrapitady an'izany vola zany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany amin'ny alahelo be. Ny afatra androany izay omen'ny tompo atsika dia resaka fianinana, na avy amin'ny teny hoe mianana moa zany fianinana izany adika amin'ny teny frantsay hoe contentement, adika atsika amin'ny teny malagasy ihany koa hoe mifaly ny amin'izay ananana, ho an'izay tsy mahafantatra hoe inona ny dikan'ilay mianana. Dia ny zavatra izay ambaran'ny apôstôly Paoly eto dia afatra ho antsika izay tena ao amin'ny Kristy, isika izay efa nateraka indray. Dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mba anana izay toe-po sy toe-panahy mianina izay. Rehefa miresaka ny apôstôly Paoly hoe tahanan-karena dia tsy zavatra refesina amin'ny material le izy, fa zavatra toe-po any anaty. Ny atao hoe te hanan-karena dia te hahazo misimisy hatrany. Manana karama ohatra zany zao hoe mikarama ianao 3 hetsy ariary, hitanao hoe vadinao mety mikarama ray hetsy ohatra, na mety mifamadika amin'izay le izy. Dia hitanao hoe tena tsy ampy le izy ohatra ao anatin'ny ray volana, fa lasa ohatran'izao le izy, dia lasa ohatran'izao, dia sahirana zay sy sisa rehetrarehetra, dia te hahazo ohatran'izao zay, raha mba ohatran'izao zao dia ohatran'izao ny fiainanay. Raha vao misy an'izay toe-po zay any anatintsika, te hahazo mihoatra, lasa tahaka ny hoe Andriamanitra zany mitondra tsika zany tena mametraka amin'ny fiainantsika eo am-pelantanan'ny Tompo, kanefa tsika zany lasa tahaka ny mahatsapa hoe ohatrany tsy tena hain'Andriamanitra ve no mandanjalanja ny filanay, ohatrany tsy tena hain'ny Tompo ve mandanjalanja le zavatra ilainay, hoe zay nge mba mila ohatran'izao, zay nge mba mila ohatran'izao, ny ankizy nge mba mila ohatran'izao, ny anina nge mba tokony ohatran'izao, ity nge mba tokony ohatran'izao. Lasa misy zavatra ohatran'izay any ambadiky le toe-po. Marina fa ianao tsy mieritreritra ohatran'izay, fa tahaka izay le zavatra any anaty any. Ary zay le toe-po tsy mianina, zay le toe-po tahanan-karena. Averiko eto ny atao hoe tahanan-karena, tsy hoe tahanam-bola be, tsy hoe te hanana villa misy piscine, tsy hoe te hanana camion 10, tsy hoe te hanana fidiram-bola 100 millions isam-bolana. Tsy zay le tahanan-karena, fa ny atao hoe te hanan-karena te hiakatra misimisy hatrany, te ho ambony kokoa foana, te hitombo foana. Dia zao ny fanabaran'i Jesosy ny amin'izy io tany amin'ny Jaona toko 4 izay efa nataontsika toriteny tany amin'ny toriteny laharana faharoa any tany azonao jerena. Ozy izy rehefa resaka tamin'ilay vehivavy Samaritana hoe zao lazaiko anao ozy izy raha vehivavy, nizaniza misotro an'ity rano ity, nanondra an'le rano izay natsakan'le vehivavy izy, dia mbola ngetaeta foana mandrakizay. Fa na izana izy ozy izy misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta intsony mandrakizay, satria ny rano zay omeko azy dia aloha rano miboiboika tsy manam-pahataperana ho fiainana mandrakizay ao anatiny. Inona tian'izany teny zany ambara? Raha vao mbola eo amin'izao tontolo izao foana tsika manovo fifaliana, zany hoe ianao mety tena efa nateraka indray tamin'ny voalohany ianao nanompo ny Tompo, mety ataontsika hoe 10 taona ianao zao nanompo ny Tompo, tena naheno ny famangian'i Jesosy ianao tany amin'ny 10 taona lasa. Jereo tsara nge tadidio ny fiainanao tany amin'ny 10 taona lasa, fa le fiarahana amin'ny Kristy dia efa ampy anao. Feno fifaliana tao am-ponao na dia kely ary ny teo am-pelantananao tamin'iza vao nanompo ny Tompo dia mbola mpianatra moa tamin'izany. Fa lazaiko anao ny argent de pocheko mandritry ny ray volana tamin'izany fotoana zany, raha tsy diso 3 ariary. 3 ariary ny argent de pocheko mandritry ny ray volana. Zany 3 arivo zany tena rakotina tsotsotra dia ariary 100 isan'andro. Fa ao anatin'izay 3 ariary zay, ny atsasak'izay ataoko rakitra, ny atsasak'izay ataoko rakitra, dia ny ambiny tsy dia tena nanana filana be nakaiza tao anatin'izany, fa ampy le izy. Indraindray ariary, ampy ray volana. Tsy
fantatra hoe ahoana mampatonga an'izany fa arakaraka ny andro so ny fotoana amin'izay me mitombo ny filana ny anatintsika. Tamin'ny voalohany ampy antsika Kristy, tamin'ny voalohany tena fifaliana, fa eny an-dalana eny lasa me misy filana, lasa me misy zavatra ity ambaran'ny apôstôly Paoly ity hoe latsaka amin'ny fakam-panasy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra. Rehefa misy filana ny anatintsika dia iny filana iny manosika sy mitondra toe-po be dehibe any anatintsika. Zava-dehibe mihitsy ity resako aminao ity. Io filana io no mahatonga antsika titena, lasa titentsika. Io filana io no mahatonga antsika fetsifetsy, mitady hirika maro isan-karazany, azona misy kokoa tsinona. Mila mampiasa saina, mila mampiasa heritreritra. Ny fiarahamonina koa etsy an-daniny manabatibaty antsika sy miteny antsika mba fetsy. Ny rafozana, ny indraindray ary ny zanaka ao an-trano, indraindray ny vady ao an-trano. Ianao izay manaraka an'izao afatra izao, mampahery anao ary miresaka aminao, matoky ny fitondran'Andriamanitra, misaora azy amin'ny zavatra rehetra, dia miresaha amin'ny tompo hoe tompo za te hianina ny amin'izay ananako. Misaotra anao amin'ny tondra ny fiainako, misaotra matoky anao any amin'ny fitondrana ny fiainako, matoky afa ampy any zavatra rehetrarehetra zay ataonao. Zany inge ataontsika hiry azonao le izy mihiritsika ampy ayanao ay manontolo, fa aveo tsika mitady zavatra hafa foana, aveo tsika mitady fikafika evanjelika. Zany inge no mampatonga ny olona maro isan-karazany voasarika ao anatina fomba, ao anatina sujet, ao anatina loha hevitra izay alefa mpitondra fivavahana. Raha Andriamanitra hitahy anao, Andriamanitra anao an'izao dia mila metrahan-tanana ianao, ho an'ny sasandray mila manao fanatitra ohatr'izao ianao, mila manao inona ny mahatonga an'izany? Misy toe-po tsy mianina ny anaty, misy toe-po tsy mahomtena ny anaty, fa te azo misimisy hatrany. Efa nahazo an'izao ianao, raha ataonao fanatitra ny ohatran'izao, mahazo mihoatra ndray ianao. Jerenao tsara le toe-po, fa tsy toe-po avy amin'Andriamanitra zany, tsy toe-po avy amin'Andriamanitra zany. Ary sahako ny milaza fa tsy fanambarana avy amin'Andriamanitra zany, satria manohatra ny filazan'ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly dia milaza rehefa manan-kanina sy manan-kitafitsika ampy izay. Zay te hanan-karena latsaka amin'ny fandrika. Inona avy le fandrika? Fandriky ny afetsifetsena, fandriky ny fitapitaka maro isan-karazany, fandriky ny ketriketrika maro isan-karazany, ary fandriky ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola maro isan-karazany. Ianao zay manaraka an'izao afatra izao, ianao zay manaraka an'izao émission izao, mandrosira an'izany toe-po sy toe-pana zany, matokisa ny fomba fitondran'Andriamanitra, minoa ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, mankasitra azy mandraka hariva. Zay ny vahaolana amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Fa rehefa zay ny ataontsika dia miorina ao amin'ny tsita maso ny fifalitsika sy ny fahafapotsika, ary afaka nofeny fifaliana ny anatintsika any, afaka nofeny fiadanana ny anatintsika any, afaka ny aina fahasambarana ny anatintsika any. Fa raha ianao mitady misimisy hatrany, raha ianao mitady tsaratsara kokoa hatrany, rehefa ianona mantsy reny afatra miresaka fitahiana mandrakariva, miresaka fahazokarena mandrakariva, miresaka zavatra fafinaretana, mahafinaritra nge reny. Zay efa tao anatin'ireny, za efa liana tao anatin'ireny, za efa nilomano tao anatin'ireny. Mahafinaritra enon'ny sofina ireny zavatra ireny, tena hoe Andriamanitra tena afaka ny anandratra anao, zany zanak'Andriamanitra zany tokony olona klasy zany, zany zanak'Andriamanitra zany tena olona tokony tena marevaka tsara zany, mba manana fitafy tena ao tsara zany, mba manana firavaka zany, manana an'izao zany, tsy ambaka ny olo zao tontolo zao zany. Zao zany isika tsy ampitahaina amin'ny fiainana zao tontolo zao, satria manino zao tontolo zao araka ny nofo, isika araky ny fanahy. Raha misy ange olona raha lasa anabavy tena ny aina ny fahasarotana indrindra, dia ny apôstôly Paoly azonao jereny zany eo ambokiny Korintiana 2:4 misy be dehibe, dia raha tsy diso ihany koa Korintiana 1:7 angambany izay, misy fanambarana be dehibe ny fijaliana rehetrarehetra izay ny ainan'ny apôstôly Paoly. Fa ozy izy ao amin'ny Filipiana 4:1, zay zavatra efa niteneniko anareo izy dia tsy mandreraka any mamerina teny averina aminareo, mifalia mandrakariva. Filipiana 4:1-5, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Jereo tsara le fifaliana, tsy eo amin'le zavatra hita maso, tsy eo amin'le anananao, tsy eo amin'ilay zavatra maro isan-karazany, tsy any ny tena hanorenana ny fifaliana zay azo,
fa eo amin'ilay maharitra mandrakizay any ny fifalitsika any ny fiadanantsika any ny fahasambaratsika fa raha eo amin'izao tontolo zao ny fanorenanao ny fifalianao dia mino ahy ianao fa tsy anana fahonona ny teny zany ianao ary tady misimisy hatrany ianao ary anana n'lay toepon'ny olona tahanan-karena ianao tahanan-karena le izy igny mety ho azonao e fa ozy izy ny teny izay fanambarana teto hoe zay tahanan-karena ozy izy dia latsaka mifakapanazy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy anto sady mandratra izay mandetika ny olona ho amin'ny fandrianana sy ny fahaverizana fa fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra dia zareo mivokatra le izy koa ny sasan'izay fatrapitady izany vola izany dia efa voavily ho amin'ny finoana ka nanindrona ny tenany amin'ny alala elobe rehefa fatrapitady ianao ny tsaratsara kokoa rehefa fatrapitady ianao no metimety kokoa rehefa fatrapitady ianao confort zany ny fitaka zay omeny zao tontolo zao ny fitaka zay omeny zao tontolo zao amin'ny alalan'ireny dokam-barotra maro isan-karazany reny ty ohatran'izao ty ohatran'izao jereo fa na ny ankizitsika raha lasa alay-pana be deaibe ny ankizy alaim-pana ina moa mampatonga ny olona mijangajanga ina mampatonga ny olona latsaka ao anatin'ny fijangajangana satria misy filana ny anaty izay ambara n'io tenin'Andriamanitra io hoe zay te hanan-karena dia latsaka fakapanazy sy mifandrika maro ary filana maro tsy misy antony sady mandratra te hanana fitafiana tsara kokoa te hitovy amin'ny namany te hitovy amin'ny mpiarabelona aminy mety tsika ina moa izy ty samy ao amin'ny kristiany rendray misy an'izany toepo zany rianina ohatran'izao rianina ohatran'izao fampijery akanjony atao any am-piangonana fampijery kiraro fampijery avo-piainana fampijery fananana fampijery zavatra maro isan-karazany dia mifampitsiriritra sy mifampialina jerenao fa le toepo sy toe-pana ratsy rehetrarehetra dia ao amin'ilay tontolo ny tsy fananana n'lay fahononam-po sy fianinana daholo ary mitondra ao amin'ny fahalatsahana amin'ny fandrika maro ny afatra ho atsika amin'ity androndroany ity dia zao mianina amin'izay anananao manana ankely ianao misaorany tompo za tsy miteny hoe fiarahana amin'i Jesosy dia fahoriana za tsy miteny hoe fijaliana sy sisa rehetrarehetra manana ankely ianao misaorany tompo amin'ny fomba fijerinao iny kely amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra io aloha ny sahazanao amin'ity andro androany ity raha pitso mety misy zavatra hafa indray ataony raha fakapitso mety misy zavatra hafa indray ataony fa io ny sahazanao amin'ity andro androany ity io asanao io ny sahazanao amin'ity andro androany ity io trano ipetrahanao io no sahazanao amin'ity andro androany ity io quartier misy anao io no sahazanao amin'ity andro androany ity reny fitafianao reny no sahazanao amin'ity andro androany ity mianina mifaly ary mihoatra lavitra no zavatra rehetra moa le arak'le lazaiko teo hoe eo ihany le hoe mifaly amin'ny akanjo zay ananako androany mifaly ny amin'ny fiainana zay ananako androany fa mihoatra lavitra noho izay aoreno amin'ilay maharitra mandrakizay ny finoatsika dia zao fanambaran'i Jesosy eo amin'ilay Jaona 4 averiko kely izay efa niteneniko teo nizaniza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta intsony mandrakizay raha tianao ny anina misotroa ao amin'ny rano zay nomeny Kristy anao misotoma fifaliana ao amin'ilay fiainana mandrakizay efa nomeny Kristy atsika za efa nomeny ny fiainana mandrakizay nanomboka tamin'ny fotoana izay niarahako taminy nanomboka tamin'ny fotoana nandraisako ny fitiavany dia nomeny an'izany fa rehefa varinany amin'ny fiainany eto amin'izao tontolo zao le 200 dia tsy hitako lay 10 tapitrisa la 10 lavitrisa izay efa nomeny Kristy satria lasa varina eto amin'ny materialy dia lasa mitady misimisy hatrany ako eto amin'ity zavatra mandalo sy tsisy dikany ity fa rehefa miorina kosa fotsika atao amin'ilay maharitra mandrakizay ninina zavatra mitranga na mitombo fanananao tsy mampiavonavina anao zany tsy manova ny toeponao zany tsy mampatonga anao miavonavina zany tsy mampatonga anao mitsiriritra zany tsy mampatonga anao hitady misimisy kokoa hatrany zany fa mahatonga anao hianina hatrany amin'ny fifaliana ao amin'ny Kristy rehefa mitombo fananana rehefa miena ihany koa fananana raha nisy nangalatra raha nisy nandroba zavatra mety hitranga zany ao amin'ny Hébreu 10 dia milaza an'izany efa niteneniko matetika 4:7 ny faly ianareo raha nisy nandroba fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana ny tsara lavitra sady maritra fa rehefa eto amin'ny fananana eto amin'izao tontolo zao ny orena ny fonao dia lasa misy fangidina ny anatinao lasa misy aromota natezerana fankahalana maro isan-karazany satria le fananana eto amin'izao tontolo zao no iorena ny fonao ary tsy manana fahononam-po sy fianinana ianao misy tombony lehibe tokoa
ny toe-panaraka an'Andriamanitra ombany fianinana fa tsy natondra tsy nitondra nininona teto amin'izao tontolo zao itsika ary mazava fa tsy atondra nininona ialeto fa rehefa manan-kanina sy manan-kitafy isika dia aoka ianina aoka ifaly ny am'izany zay ny afatritsika amin'ity androandroany ity a manona fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanan'ny tompo amintsika ary mampahery atsika trany amin'izao azakazaka masina iarahantsika manan'izao samy tahiny tompo daholo veloma tompoko